Tsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:20 na ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo no fonareo, mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha anamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha anamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako ny toeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatra izay alehanao, ka ataonay ahoana no ahafantarana ny lalana? Hoy Jesosy taminy: izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny Ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo dia nahafantatra ny Ray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny Ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy: izay izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va aho, ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny Ray koa. Koa ahoana no anaovanareo hoe asehoy anay ny Ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny Ray ary ny Ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny Ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Mino ahy fa izaho ao amin'ny Ray ary ny Ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia mino ahy noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany, mba hankalazana ny Ray ao amin'ny Zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahin'ny fahamarinana, izay tsy ho azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty aho, hankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita ahy intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita ahy, satria velona aho, dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny Raiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko dia mitandrina izany, dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no ho tiany Raiko, ary izaho ho tia azy ka hiseho aminy. Hoy Jodasy taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namalika nanao taminy hoe: raha misy tia ahy dia mitandrina ny teniko izy, ary ny Raiko ho tia azy, ary akao aminy izahay ka onona ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny Ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay nirahan'ny Ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao nilaza taminareo hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'ny Ray aho, fa ny Ray dia lehibe noho izao, ary ankehitriny dia nilaza taminareo aho. Dia ny tsy mbola tonga izany, mba hinonareo rehefa tonga. Tsy hilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatro izao tontolo izao fa tiako ny Ray,
ary arak'izay nandidinin-dray ahy dia izany no ataoko. Mitsangana andeha isika hiala eto. Izany no tenin'ny Tompo.